Mirabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro eto amin'ny Alliance 92 ity manasantsika anaraka an'izany ary toy ny mahazatra misy ny vahiny nasaina eto amin'ny fandarana ambaro ka amin'ny teny ity zany ny univony bropolitika ny antoko malagasy miaramainga amin'ny alalan'Andriamatoa Ramarson Laurent no mivahiny eto amin'ny fandarana mirabanao univony bropolitika ny antoko malagasy miaramainga Ramarson Laurent dia mampita ny firavana ao antsika rehetra izay manaraka ny fandarana mirabanareo eto amin'ny mpikarakara zany any sy mpampita zany dinidinika zezaka fanaovana eto zany anentana ny fandarana moa tsy evina ihany prise karakoto malala sy Esnez Ramarson ary mbotsika ny resadresaka Ramarson Laurent ity resaka pesta ity raha ny fanambaranareo farany tamin'ny atenatena ny volana septambra teo dia hoe lasa toerana fiandrasana fahafatesana ny hopitalim-bahoaka ary tsy mitsampy tonga na fahasalamam-bahoaka nyraisinareo ohatra tamin'izany no ny pesta paritaka hatrany an-tanan-dehibe ny zava-misy inona ny tena olana aizany lesoka fa tena tafakatra 70 izy zao am'izao fisasahan'ny herinandro zao 70 mahery ny maty raha namela lakilosa zay tana fiandohan'ny titony ty mikasika ny varanaretina pisy eto Madagasikara saika taona ary nanaitra ny tompona ndraiky mpanjakana am'izany dia ny ministerany misahana ny fahasalamam-bahoaka zany dia azo azana hoe tsy tetelina nisako ny tamin'zareo loatra satria zay manana tena hoe isy fepetra ho raisina tany volana février tany hoany zany mars kanefa zavatra hita satria tamin'ireo fotoandreny zany dia efa nisy azo azana hoe zava-dozany tranga teto tany amin'iny tantoliara tany mikasika andreo ankizy natao vaksiny ary natonga ny olona aza ndray mandren'ny isy indrindra tsy nanaiky ny fanaovana vaksiny tsony amin'ny poliomelita satria betsaka ireo zaza sembana taorina ny fanaovana vaksiny taorina zay zay no rehefa nandinika sy namakafaka dia ny hoe tsy azo atao atsirambina mihitsy ny fahasalamam-bahoaka amin'ny akapobe indrindra mikasika ny zava-madinika eto Madagasikara ka nisy mivalana retina mpitranga marina fa isy roana ny poliomelita makavola mahazo fanampiana be debetsika amin'izany matapitra isan'ny maro mihitsy mitantana azy moa dia ministera ny fahasalamam-bahoaka ary misy sapana raha manokana manao zany ny olona tamin'ireny dia hita fa hoe eo amin'ny resaka vatamangatsika fitondrana azy zany le réfrigérateur zany satria tamin'ireny dia hita porofo zany fa reny le fitondrana sakafo reny no glacière zany no tondrareo vaksiny zay ihany satria vidin'ny anankiray tamin'izany fotoana zany raha tsy diso akoa satria vidiny maromaro natao dia eo amin'ny 2 alina ariary eo zay ny vidiny reny le fitondrana sakafo reny nefa voalaza fa vidiny any amin'ny antsoratra zany ny écriture dia tsy zany mihitsy fa avo hoe ny avo zato eny zay ny voalaza amin'ireo mpamatsy vola fa ny vidianana azy eo zany dia namely lalakoloza zay dia nametraka izay hoe raha ohatra dao ny fitantanana fisorohana ny valana retina Madagasikara anisan'izany ny paludisme ary indrindra fisorohana ny teresaka peste dia izay zava-dozy hitranga eto io izy hoe raha tsika mahita zany hoe ilay fitaovy zao zany ray lay resaka corruption na koa kolokolo ray ao anatin'izany zany reo fanotsikotenana vola andehana misy le fitiavakely zay hita manjaka mihitsy eo amin'ny reo le sampandara-panjakana isan-karazany indrindra fa hatrany amboniny any dia voalohany indrindra aloha teradoza ho an'ilay vahoaka varo manakarak' zany mampalailay finosana ny mpamatsy vola isam-pirenena indrindra fa ireo mpanampy atsika amin'ny fikarakarana ny fisorohana valana retina zavatra mitraka zao am'izao fotoana zao zany mikasika ny peste io dia raha tsika mana zay ny natonga ny teny hoe marary rehefa any amin'ny hopitaly zany ara moa valana retina zany ny fomba fitantana andrara azy maka fa le marary isan'ary miditra hopitaly tsy zatso ny teny eto fa ny rahany ainy reny ny rahana nahitany hoe raha vao miditra any amin'ny hopitaly ny olona anankiray salama indrindra fa tsy dia manamanam-bola avy any ambany volo any ambany vohitra indrindra fa dia iarahantsika malala fa dia fa tonga any moa zany dia fa zala amin'ny halanenina zay zany anazana fahafatesy satria anarany hoe hopitaly tsy vidim-bola kanefa vidim-panafody amin'izay mbola miavinavina be mihitsy ny eo amin'ny ole faramasia eo amin'ny hopitaly na ravanganeny navalina zany na any amin'ny ambevelatany na sinsisa dia iarahantsika mahita izy io dia tena mijaly tanteraka mihitsy sasan'izany efa fantatro faty dia mbola asiana vidy fanafody ihany le olona any amin'izay asiana manao anitsy manao scanner manao iny nefa fantatro fa ty any zavatra zany zavatra mitrango ao amin'izany moka tsy ferana tsony fa dia tena mifanisany volondolo mokoka nefa ao fobeany hoe ady mampalu misy ndre ny lay amen'ny amerikana sandrisa reny tsy hita zay fipetrany ao
fiandro marary moa tsy tenenina tsony ary impiry zay n nandeha olona tany a nanao fanadidina de nahita fa hoe tena aloazana hoe lala tsara mandeha makany amin'ny lala varavaram-pasany ny hôpitaly eto amintsika io izy io raha tsika mahita io tsy mifanina lavitra am'izay fa tako n'izany rehetrarehetra zany moa ny sondrom-bidi-piainana am'izao fotoana zao andre mato Marson Laurent mihoatra ny 300 zao kilon vary inona no vahaolana na sosokevitra hoentinareo mahakasika an'izay de miala ny fitondram-panjakany sisy hevitra tsy tonga de mahitsy ahako io iendrasany hoaty daholo ve re olona efa zao nataony fitavozavozana raha mbalako to io izy io tsisy zay tsy mahalala fa anisany tena zava-doza mihitsy raha vao ny variny tsy voafehy satria fitsakafo malagasy ny zavatra tsapa reny raha nahita tsy zany namorona fa nanarompanao gazety ny namorona fa teny mpitondra fanjakana tompona ndraikitra voalohany ministry ny varotra ministry ny fambolena nireo ministra karazany reo zany samy teny avokoa fa dia tsy de hisy olana am'teny vary a fa dia anafatra be dehibe tsika zao taonina zao alina taonina nao farana ary efa misy tonga ao tsy vitan'izany fa misy taky ny firenena sinoa tamin'ren'le fahavoazana laro atsika reny tamin'le tondra Johnson sisy reny de name fanampiana anarivony taonina fantanapetraka de nakaizy reny vary reny ahoana momba an'ireny le fond de contre valeur ao anatin'ly siny hoe miparitakaraka amin'ny tokony izy ny sinjara fa tsy vitany hoe tsy nidina ny vidim-bary fa mbola miakatra am'izao fotoana zao ary zany zavatra misy zany hoe fantany mbola mipetraka ary apetraka ihany da diko tsala ny tenyrenena ravelo nananotaninareo teto am'ty fandaran'ty misiasika an'le hoe inony ty tianareo ambara am'le hoe aroso ny fifidianana io izy io hoe raha tsy aroso ny fifidianana io fa raha mbola ireo ihany no de zava-doza anjao amin'ny fireneny ty satria isy valana retina hitranga tsy voafehin'ireo io izy io le pesta hiakatra io vidim-piainana io ary de ny akabeazan'zao kely sisa angamba tsy maty ny fianao fifidianana eto fa arosoy mihitsy io ialan'ireo fitondram-panjakan'ireo satria tena tsy mahafeny fiainam-baoaka amin'ny lafiny rehetrarehetra zay le izy zay ka tsy fantatro itsika ny miaina n'izy tsika miaraka inona ny vahaolana tao amin'izy vahaolana ane eo amin'ny lafiny teknika be dehibe zao fotsiny le finiavana misy politika ny tsy ao zany hoe le finiavana ianalan'le olana no tsy ao fitorovoka ambony tsy izay tsy manala ka le fisapiliky ny rambony iny iny no vitsy pahita ka raha miteny ny fanjakana hoe misy vary ao misy an'izao kanefa miakatra mazavany zany mandeha makaiza izy ireo mpanafatra vary tsy misy 20 reo na 30 fa olony misy ireo dimy manenina fotsiny aizany nanafarany vary ohatrinona ny vidanany azy morafatarana zany kanefa am'izao fotoana zao ohatrinona ny amarotany azy izy rehefa fanjara zao anjarantsika mamaly azy fa mivary da be dehibe tokoa be dehibe fa ny vidiny tsy takatry ny olona rehetra mihitsy ary tsy hoe mivoaka madinika ihany tsy ny raha takatra azy fa teny efa miakatra le sarangan'olona am'izao fotoana zao zay efa indroa ihany sisa mitsakafo na indram-pandeha ao anatin'ny ray andro zay zava-misy kanefa sao de mbola hoe ovanareny lalam-panorenana any amorana ny fifidianana ohatra ny te Afrika malaza io mantsy te Afrika rehefa ty janona fitondrany ianao dia kitona lalam-panorenana indray aloha rebelebe ao de am'izay miemitra ny fifidianana de am'izay miemitra ny kio ny iana de am'izay mitoy ny finanana ka io miresaka vary ianao fa na ny legioma koa nge tratran'izay fisondrotan'izay fa nandray fanapa-kevitra ny fitondrana zao hoe soloana ny ministre ny fambolena sy ny fiompiana ary lasa randriaromanana Arson Edmond moa zany zao ny ministra teo aloha rakoto voarivo kosa tenyreny na olo fahitanareo azy raha ny tena fahitana azy mazava be mihitsy no hoe ao akatoko ny fifidianana ohatr'izao no misy an'izay etsikisa karazan'izay tia eto sokatra moa zany zao ny fotoan'ny mpivoriana ny antenera lotota araka ny voalaza dia maromaro ihany reo tolo-dalàna hodinianao anisan'izany zany no hoe mety kotiana ny lampanorenana ao anatiny anisan'izany ny hoe tetibola amin'ny taona ho avy ka ny tetibola vanom-pefatra sy roa arivo iny mantsy no ahitana soritra ny hoe anao fifidianana sa tsy anao fifidianana sa tsy mantsy ao anatiny iny mantsy zay vao afaka manala de hitantsika io zany amin'ity volany ty am'izao fotoam-pivirin'ireo hoe manana finiavana anao fifidianana fetratra raha tsy mety alana izy aloha raha ohatra kany eo aneritrerina zany de hoe référendum manao tao constitutionnel de zany lasana ny tena anisan'ny tena manahirana andro zareo indrindrindrindra vao niakatra teo vao nanomboka niakatra teo ka nanomboka taminany indrena nga honoré manana filohan'ny sena de fa nazava taminay tao malagasy miaramainga hoe inona ny tena tongavana de raha tsika malala fa nga honoré manana dia napalaza azy de eo amin'ny fahatingana eo amin'ny fikirakirana ny lalam-panorenana anisan'izany lalam-panorenana fa lalàna amin'ny ankapobeny
ary nandray anjara tamin'ny reo lalam-panorenana telo amanefatra nisy teto amin'ny tany samy firenena zany a de anisan'ny nanoratra n'izany a njaona raka tomanana malala tsara ny lalam-panorenan'io izy nanoratra an'io izy a ary nampandany iny io fa tany tsara ny aiza mampalemy iny io a ka anisan'izany le hoe tsy maintsy mametra-pialana empolo andro na telopolo andro rakelindrindra alohan'ny fifidianana ny filoam-perinasa zay vao mahazo morosako fidiana matahotra mafy filoa afrikanina amin'io na filoa malagasy indrindrindrindra eto amintsika resahany hoe ao anatin'izay sode zay zany le izy ka dia le tonisy tsy fantatro mifanarahany singa onorako tomanana tany zany hoe ataovy zay anovanan'ity lalam-panorenany ty ataovy anovanany ty dia ataovy anatin'izany le hoe tsy mametra-pialany zany na filoa zay zany le izy na koa hoe aemory reo zavatra rolo reo zany ka tsy nahavita an'izay ve nga onorako tomanana sa tsy nahavita am'izao fotoana zao satria vao niakana atao tsara misy tady io ty jereo tsara ny ianao zay miaino am'izao fotoana zao mangataka anao hoe tsy ahevokely vetivety raha atakiny hoe androany zao a no voatindry ho filohan'ny sena loolona nga onorako tomanana ny ampisoniny ny afaka ampisoniny na irany de efa nandehabe le feo hoe ovanana ny lalam-panorenana misy resaka feo nandeha am'izay tionatrean'izay zany a de ve nangina le izy aveo nangingina fa atao anatin'ny herinandro ny gazety rehetra ana de niresadresaka momba an'iny hoe lalam-panorenana ka ny fijerinay azy de tsotra ihany a efa maty tao ando mpifona fanjakana am'izao fotoana zao no hoe anaovan'io lalam-panorenana io a ka nio zany a olona mahatoky aloha no apetraka eo anivon'ny sena ho filohan'ny sena mba ahafahana manaovan'io lalam-panorenana io moa ve zany a tsy misy tsony le fampatokisany eo amin'ny nga onorako tomanana sy ny filohan'ny repoblika nga era-janary mampianina oka no avy tsy hoela no rahantsika mahita eo fa raha nyfandehan-javatra zany a de mazava loatra fa fidiranga rivorakotovao a de midika zavatra be dehibe ho anga onorako tomanana fa zay toerana zay hoe loolona ve mety manova zavatra ihany kio zay raha ao amin'ny tokotany be any zareo anosy zany aloha de tsy de hidirako loatra zay fa mifahalalako azy aloha de fianjabanja malalaka ao azy io a fa mifahalalana azy ihany kio de ohatra manomboka me asa efa morendrika nga mansamboka efa manomboka mitady tsoka mivoalavo zany ny rainy ambony sambo ka raha malala any kio moa fa andrompesitra am'izao fotoana zao miady am'voalavo a de tsy teny mihoatra fa sao de miady eo efa natsidika atao ihany le hoe fantsina lalam-panorenana Ramasoana Laurent anisan'ny tena hoe vozon-jareo anatin'izy le hoe omenasina ny fokontany iny le kakana aminosana fitana fomba ray adina amin'ny opesity ohatra zay hoe fanomezakasina ny fokontany zay adina amin'ny tsy fandrimpahalemana sisy firy-taona ianao to tsy nomenao asina fokontany firy-taona ianao tsy ohatra amin'ny commune zao hatramin'izao mbola tsy omenao asina de aty amin'ny faraparan'ny alanao ve zay anao zay hoe omenay asina am'izay nareo manomboka zao fa nahatonga an'io an'iny lalam-panorenana tsy namelanay namira azafady tompoko tsy ny lalam-panorenana mihitsy tsy namena tsy narakana anao tsy amin'ny asina fokontany fa efa niavanao mihitsy tsy nijery anao commune namera raha tsy omenao asina tonga any fokontany ianao indrindrindrindra no tsy namome karama ny le mba endamin'ny ty kely nandritry ny firy taona ary zao tsika miteny zao raha mbola misy telo taona roa taona hery taona ny filopokotany any ambanivohitra sy any amin'ny tanàndehibe maro any tsy mbola nandray ny le tampo-karama kely ny roa alina isam-bolany so no hiteny hoe ana indray tsy jeratsyatra nytenenao any zay vo nanomboka tafiditra ao anatin'ny latsiny hoe conseil spécial na koa hoe mpanompotsy any manokany nga manandafitra kotondrina ny ampitson'iny a de niteny resaka fokontany tena mazava angamba zay zany hoe fapaky io zany hoe iny no entina anamarinana n'le hoe tokony kitihina ny lalam-panorenana fa io anie tsy izy ny namorona an'io fa na malagasy miaramiany azy ao anatin'ny programa zay natolony de nametraka mihitsy hoe raha izay no mitondra dia tena omenay fahefana araka mifanandrify azy mihitsy ny fokontany satria any mikitro farany fandarana fa tatiorina moa de nisambotra an'iny zalahy de menay asina fomba fanaonreo zay rehefa tsy manana programa zany zavatra any mandeha ho azy zany iza tsy mimontsy resy lahatra ny gasy ka ny aina atao anatin'izay fotoana zay no hoe kahalala fa hoe ny tena manao ny asany de reo fokontany reo reo ny tena misahana ny fiainam-bahoaka amin'izy fatakany zany fa le lalàna mipetraka tetony izy zany rehetra zany tsy anjarany any koany zao fotoana zao no zay fa tafiditra ao anatin'ny programa anankiray ngeza be zay amin'ny mpitondra fanjakana zay ho avy eo fa zareo la nanao programa tamin'ny akatra tao tsisy an'izany tao nahoanao ny am'izao fotoana zao lazana fa hoe omenay asina aiza le programanareo raha mametraka an'izay tsisy fa de entina fotsiny andreberebena fotsiny le hoe ty le olona ny tiry trondro ny kakana trondro le vahoaka
tia nikakana kanefa ao anatiny eka tadipitana de fokotany moa dia nanasika nefa nytediavina atao dia ny hoe hipetrahana maritra eo amin'le fitondrana fotsiny zay le izy tsisy afa-tsy zay io resaka be fotsiny sisa fitorovoka motsy izy zay tsy mahalala safeliky ny rambonao dia nipetraka eo mandrak'izay nytediavinao roviana zany vao tena hoe tonga am'izay hoe ametrahana ny fokotany amin'ny toeran'izay raha ny eritseritsareo tokony amin'ny fividianana manaraka zao dia tokony ho hiditra ao anatin'ny programa zay kandida ilatsaka eo ny fametrahana ny rafy fitatapana fitondram-panjakana hatrany fotony katrany afaratapony ary ho tafiditra mipetraka mazava ao a ohatry ny an'ny malagasy piramingany hoe ry zay mitonga eo a dia ino ingany any fotony eo ino atao hoe fiarahamoniny fotony sahana fiainam-baoaka fotony mena fahefana eo araka ny tokony ho isy hatramin'ny communina hatrany le izy dia arakarak'izay mandeha zay le tsona hoe fitsinjara-pahefana araka ny tokony ho izy raha tsy mbola misy zay a tsisy zany fampihavana-pirenena zany ito efa andesanao to ihany le hoe efa ao anatin'ny fotoam-pivoriana moa zany ny anteny mera rototo am'izao fotoana zao a nareo hoe misy karazana volavolan-dalàna na tolo-kevitra hoentin'ny solobavim-baoaka antoko malagasy miaramainy leonzay satria zao tolo-dalàna tsy latsaky ny dimy zay ny alefany atao tsisy mivoaka na ray ary tonga dia mba hanandrala foana atrany hatrany nefa tolo-dalàna entina hanampy le fitondram-panjakana iny zany eo amin'ny fanatsarana fiainam-baoaka sy hanangana amin'ny fampandrosoana izy maro anisaka zay le izy zany zany hoe raha tam'y anisan'ny zany resaka fokotany io a tolo-dalàna lefa napetraka iny io e ao anatin'ny antemerapirenena iny e fa dia hatramy voaloha misy efa taona voalany reo vao nanomboka any etsika dia efa nanolotra tolo-dalàna zay tsy latsaky ny dimy any nalefa ny atao zao ve tsisy andany any amin'lany foa zay lany reo no atao alefa so ny fividianana dia lasa eo tsisy andany any tsy nanao tolo-dalàna zany afantatra hoe inona ny zavatra ataony eo inona ny zavatra andrasany io ary ampesy tsotsoto zay ataony asa tsy haiko mety misy ve fiarahana am'ireo vondrona parlementaire hafa ary am'le resaka fantsina lalam-pandrenana raha ho alefany dralainy tsy mba zazy iny any zao fotsiny niantso atao amin'ny député sy ny sénateur tena pirahalaina raha mbola mieritreritsy ny latsaky nareo amin'ny fifidianana zao dia tena tonga amin'ny fotoana iombonanareo foam-panahy mivaoaka am'izay aza mety ho bakiony izanizy atsony afa-tsy mivoaka zay mifidianareo mivoaka zany zao dia mibaky ao anareo mazava tsara mihitsy mibaky dia tsotra ihany alefaso hoe fifidianana io ray zay faharoa manakarak' zany tena azavariana amin'ireo tolo-dalàna gauche droite amin'ny tsy elenireo nareo fa tena tsinjovy amin'izay ny sosialina aloha miavy amin'ny typicité voanareo tsy mba zazo voanareo nosikely eo ndao isikotra tatatra andao andeha anadion'ireo rano maloto eran'ny tanànyreo andao amono voalavo amono parasy zany zao nytediavina raha teom-bolo lany lefa tsy teo lany tsony dia atovy fa zay mametraka an'le resaka le hoe asa mbola misy zavatra teneny angalika hoe 4 moa zao fa misy 5 moa efa ny antomasinanky ala zay moa ve nohanina ka dia eritrereto tsara mihitsy fa andray ve nareo andray ve ny solobavim-baoaka malagasy miaramainy tsy haiko zay eritreriny aloha fa io dia alina mety andrena izy na tsy alay tsy fantatra fa misy ao misy mbola misy solobavim-baoaka any ary mahalala ny tokony ataony izy eo anatin'lery fa tsy dia tena loatra angamba aloha ny tena olana amin'ny fiterinay azy fa dia hoe mba raisa am'izay ny andraikitrareo amin'ny mahasolom-bavim-baoaka nareo oka ny fiaon'ny fieritretana am'izay ny baiko fa tsy ny maletina ny zavatra hafa zay le zany tena antso avy zay eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpamatsy vola sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena Ramarsona Laurent ahoana ny fijerinao azy am'izao fotoana zao indrindra ny resaka famatsiam-bola amin'ny ankapobeny dia tsy haiko izy tsony izy tery ny asany azy marony satria raka mba fantatray a dia tena tapina ny taony satria nanomboka izy io efa tsy karitraritra ny vaoaka ihany tamin'ny volana jolay tany hoany rehefa tena hoe ahoana moa ny fitondram-panjakana malagasy ny andeha indram-bola ny Allemagne any amin'ny banky tsotra Deutsche Bank fa maninona mpitondra fanjakana ianao a fanjakana malagasy amin'ny anarana fanjakana mindramanao vola na banky anankiray banky tsotra any Allemagne natao iny ny vola iny a ny fanarahana tany tsy fantatro nyfantatra fotsiny am'izao fotoana zao dia tezitra n'io banky io fa totrany hoe tsy nandeha am'izay loha nono a ny vola iny fa tohatra mifandray amin'ny resaka le asa natao tamin'ny francophonie dia natao letsy trosa ny sinoa anga izy zany tsy tsisy kosako zany andramanao vola ka hoe ndramiko ty vola ty fa anaovana tetezana azy fa tena tapaka lery anaovana an'izao fotodrafitra asatsy ny sisa zao ke ina rehefa matovitra zao ny fanarahana kanefa nyray asoko na azonao le vola dia ahodinao any akafa hoe anefanao trosanao any akafa anyray tsy mety kosaka dia vo tsika namoaka vola vaovako dia io ndray ny zavatra antranga alo toarena ndray dia hitantsika fa nisy tanankitelo aloha tohatra ny tsy taotsiny fa efa tena sorona anga malanela zay le izy zay ary efa dineny ndray ministra eny totra mifandray tamin'ny resaka francophonie farany teo ka zay ve io resaka io a tsy hay a anjarantsika manadiady zao ndray zany zao a dia mitaky ny fitondram-panjakana karana satria miangavy ny banky ngezebe anankiray any amin'ny Exim Bank ova India zany
any Inde hoe averenao am'izay fefatara loatra fa tamin'ny 2013 tamin'ny 3 nefa tokony hanomboka ianareo andony trosanay de hoe hitrosa inony zany de hitrosana tao amin'ny fitondram-panjakana oviana tamin'ny ngaravaly manana nitondra teo de ohatrinona 25 millions de dollars akaiza vola zany eo fa samy ianina tao de tokony naroa zany tamin'ny 2013 de hoe natao inona fidianana an'ireny tracteur be dehibe reny ministère mena ministère amin'ny fambolena anisany zany reny resaka anaovany zavatra teto anisany zany reny de izy moa ministra tamin'izany fotoana zany na tena akaiza moa reny fa ny zavatra fantatra zany tokony ho avy eto prime ministre karahany io amin'ny farany volana oktobra zao asa na ho avy izy na tsy ho avy fandre am'izany ve nandehana ngia rojanao mampianina tany Roma na tany Vatican Banco di Roma sy tsy fantatro de hoe ana mifandraisantsika amin'ny any velany a satsika mitemo zany ministry ny vola tatanam-bola sy ny budget zany any nanatrika fivrimbeny Fonds monétaire international sy ny Banque mondiale ahoana andresaka any aloha izy ny tondra andresaka rehefa avao fa mipatatra fotsiny de sahirana tsika amin'ny lafiny eo satria be dehibe loatra ireo fanekena natao kanefa tsy narahana zany hoe mindra ntsika kanefa nio ary tsy voaverina an'le izy any nena antsika nampiasaina tamin'ny voalaza fa antony namana an'le izy hoe le vola zay mbola hafa satria reo maniraka hoe tiara vola omena ainareo satria nareo milaza ny anao anisy ianao an'roa dia omeny le vola tonga le izy a jereny totro nanaovana an'le izy tokoa hoe sa tsy nanaovana an'le izy eo zany tsika de zay na tonga any manao rapport zany nga marshal na lehibe teny tonga any hoe le vola nometsika azy de zao no nampiasa anazy zao no nampiasa anazy karakarak'izay ny anoizany an'le hoe ka mbola nomena sa tsy omena ohatrohatray zany raha tsotsoanao zany tsy malala zany misy pitsipitsy moa fa de ohatrohatray fa de izy raha marina zany a de ny hoe tena mbola ny ekibon'io ary mbola misy fepetra maromaro anisan'ny zany le hoe fahatonina politika eto amintsika takin'io inona ny etsika sy ezaka nataony ny fitondram-panjakana na nytolotanana nataony mba herzorana mandeha mankany amin'ny fampidinihana am'izany resaka hoe fahatonina politika zany a fahatonina politika de amin'ireo hery mifanohitra sy mifanonina atao amintsika ahoana ny nataony mpitondram-panjakana ahafahana mampifanatona sy mifampidinika tsy nisy zany ahoana ny toerana aizany sehatra anaovana ny politika eto Madagasikara dia volazany lampandrena fa nitsimba zaza sy anosy kely zany hoe eo anivon'ny sombamoaka sy eo anivon'ny Sénat novy nisy zany tsy nisy zany tsy vitaniana fa niavonavina mihitsy nametraka ary ngiarivra kotovao miala tsiny manona anarana fa nanonony any anko izy tsinona tamin'ny fotoanandro fa am'izay lafin'izay de tononina mihitsy izy satria sy volohany HVM nametraka any tsisy toeram-panaotra zany atao tsimba zaza zay le fandehany zany hoe tena nandika tsotro zao nalampanorenana ny HCC moa de nanasa tanana fotsiny ramponso plato hoe mifanarahnareo zay foana ny asany ka dia hitatsika moa ny tantara de mbola amito io haute cour de justice mbola fepetra napetraka reo anisany raha marina lefa tokony niongana io ary efa nitaky ny sombamoakany zany raha marina zany tokony hamaly aniny ny HCC fa tsy namaly izy mivalina tao fotsiny de mifanarahnareo fa tsy miteny izy hoe marina sa tsy marina le fitakin'ny député fa raha tokony ny hamaly izy hoe marina sa tsy mifamarina ny fitakinany hoe empêchement ny filoam-panjakana satria tsy nantanteraka na nitsikitsika ny lampandrenana tokony zay nyvalia fa tsy zavatra hafa dia zavatra hafa nyvaliany eo ny hoe ateo ny nanomboka ny hoe inona tsy moa no anoeranay ato zany ko ary tsy lasa zany teny izy hinananay sisa no ataonay ato anivon'ny antemera-pirenena zay avoafidy anay sisa no ataonay de lasa nanao HVM daholo izy nirana eo izy mianakavy mba afahamina mbola de izy hoe rahantsika mahita eo satria tokoa tamin'ireny fotoany reny de efa nanefa ny didiny izy hoe tsy mahavita azy fitondram-panjakana ty nanitsikitsika ny lampandrenana dia fidiny tao de hoe tokony ongana io fa ny HCC no nitsivarana anisan'ny tonga nahatonga ny fahorimbe eto antsika io zany zao ny HCC vitsipiteny zay fa za de hiteny anisany teny nangeza io izy tsy nandraina ndraiky namaly aniny resaka iny mikasika nampiasona pacte de responsabilité am'izay pacte de responsabilité zay namaleny azy zay namany de anasatana izy hoe zay nefa nyteny ohatran'ny posy plato hoe zany efa nyteny any hoe madio io fa anano anareo vahoaka io ka inona ntenareo tosom-bahoaka hoe omboy de nomboana tosy posy plato za zany tsy totoy am'izany io zay no nataony amaranana an'izay resadresaka rehetra zay Andriamato Ramarsona Laurent amin'ny fampitinana makasika an'izay fitantanana ny firenena sy ny fiainam-pirenena amin'ny akapen'izay tsisy miditra am'izay loany zay le izy zay tsisy miditra am'izay loany io maty foana io le pesta hoe vao tena mampalahelo ane za raha miteny am'izao raha ohatra angamba teny fotsiny satria zany eto amin'ny micro fa nyrehetreta de mahatsapany io aiza aveka pesta efa hita io efa hita le izy ny ihany
de tsy afaky tsy andamina fotsiny sisa nivitra mampanjakana any velany ny avy any velany any efa tonga miazakazaka makaty efa tonga eo le entana tonga eo ny fanafody tonga eo ny fanefitra hatramin'ny fiarovana ny zaran'io avy de io korotambelo loatra iny efa nahita velana reo tonga any aminareo am'izao fotoana zao hoe tiany masika tiany zao fiarovana ampesitra raha izay efa mahita aveo anao fa tena renyle tafatra maimbo be sy ny canalisation rehetreta misy eto reny andehana ny voalavo efa manomboka aseny efa manomboka madio ve reny am'izao fotoana zao efa madio ve zay na tonga ny hoe inona ny tsy amoano an'ireo miaramily reo mialatsiny avao ireo miaramily reo anampin'ny voaka nanadio an'ireny zay ny tedi amin'ny arivonina nrehetrehtra idio ny roa andro telo andro tsy mampaninina ny orinasany eny mametraka an'izay rahaohatra ohatra ka hoe azony antoka hoe asa sarany tokony izy ampilaminana ny mpiasa mba amikaram-bebe koa de hoe ndroandro olo tsy miasa ndo tsy kiaraka nadio doany miaraka miaramila miaragnainga daholo ny voaka ratananarivo sy ny voaka rehetrehtra zay any malagasy manadio an'io amindreo fitaovana efa tonga eto reo vita io zavy no atao am'izao fotoana zao ny ambulance fotsiny reo eran-tanàna de hoe pesitranay zay itokoa fa mbola pesita ihany tokoa isan'andro vako zao tena mitaitaina za makaty amin'n'oro zao mitaitaina ako tena marina zany le izy mitaitaina za ve fiainana tsony tsy fiainana tsony izy te asa mbola anao fanasana ihany zalahy atao amin'ny anteny mera-pirenena zany amin'ny sénato mbola misy ve nefa ny azo antenena tsisy azo antenena tsy misy tsy lasa tsony farana ny fandarantsika tamin'izao androany izao isorana anao nanaraka an'izany tamin'ny farany isorana ihany koa ny vahintsika teto amin'ny fandarana ambaron sotra toko